Fa betsaka kosa ireo mpandraharaha miasa amin'ny sehatra ny vatosoa amin'izao fotoana izao ary mahery ny arivo-taona tany ho any ny vatosoa naondrana tamin'ny taona 13 amin'izy ireny anefa dia maro ny osika ka dia miantso ny mpandraharaha eo amin'izany tontolo izany zareo avy eo anivon'ny IGM mba hanao ilay antsoina hoe rapport d'identification ho fiantohana ny kalitaon'ny vatosoa. Toy izao ny tati-baovao. PDB ny osika momba ny vatosoa ka zava-dehibe ny rapport d'identification izay karapanondry ny vato. Ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar no manana homologation ary manana ny fankatoavana amin'ny laboratoire iraisam-pirenena. En 2013, plus de 1000 tonnes de vatosoa exporté. En 2013, ary mivoatra mitombo isan-taona izy io. Ary rahantsika mahita koa fa PDB ireo opérateur vahiny tonga mandraharaha amin'ny vatosoa eto amin'ny firenena ka n'izay zavatra izay zany dia ny IGM zany mipetraka amin'le fanatsarana ny sehatra ny vatosoa zany ao aloha zany ny resaka hoe laboratoire izy irery ihany IGM irery ihany no laboratoire misy eto Madagasikara ka hoe homologué sady accrédité amin'ireo laboratoire international. Zany hoe ny tokony identifiena zany tokony misy rapport d'identification zany ny vato rehefa amidy indrindra ireo vatosoa sarobidy. Io zany araka ny leitmotiv apetraka zany dia hoe exiger votre rapport d'identification pour garantir votre transaction amin'ny hoe BDB zany le transaction na vato misy dia pour garantir et sécuriser zany hoe ny fandraharahana amin'ny vato hoe tena tsy osika io ary tena izy io dia manentana zany ny IGM an'ireo mpandraharaha manao analyse na vato maka certificat d'identification ny vato dia io certificat d'identification avoakan'ny IGM io zany ekena misehatra iraisam-pirenena io zany ka izay zavatra izay zany anisany andraikitry ny IGM eo anatria le mpandraharaha momba vato efa betsaka manao an'izany kanefa mbola betsaka ihany koa tsy manao fa ilaina zany zay mba ialana amin'le osika. Ny vatosoa rehetra raha ny fantatra dia mila amarinina avokoa. Izay vatosoa rehetrarehetra zany dia tena amarinina daholo fa indrindra moa zany fa reo vatosoa sarobidy fa rehefa vatosoa rehetrarehetra dia ao amin'ny laboratoire daholo maka certification d'identification ka io nge tadidio tsara fa ny vato nge raha hiteny fotsiny hoe raha milanjana zany nitondrako azy fa tsy amin'ny terme technique hoe karaha raha nilanjana atao hoe raha vato 2 grammes zany nge vatosoa 2 grammes zany nge amina centaine de millions mety vidiny zany mba tsara ny qualitény nefa ny identification n'iny zavatra resaka 30 000 40 000 50 000 ariary fotsiny nefa ny sûr ianao zany fa iny le rapport d'identification zany karapanondriny le vato iny tsy misy roa iny fa tokana ihany donc iny zany reconnu eran-tany iny na hivarotra azy ianao rehefa misy rapport d'identification le vato midinao dia mitombo be ny vidiny. Raha ny telo volana voalohany ny taona 2014 no resahana dia 700 eo ireo rapport d'identification nivoaka teo anivon'ny IGM. Rafitra iray izay mifandray amin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny sahanan'ny arenakibon'ny tany sy ny petrole. Ankoatry ny asa fanamarinana ny vato izay dia manome fiofanana samihafa ny IGM izay mampiofana ireo izay liana amin'ny gémologie ho lasa matianina amin'izany sehatra izany. Ao ihany koa ny fanofanana lapidaire. Tokony omena endrika ny vato vao ahondrana nefa zara raha ny iray isan-jato ny vato ahondrana no mandalo izay dingana izay raha ny fantatra. Izany anefa dia mampisy ny antsoina hoe valeur ajoutée ary manome asa ihany koa.